Mihorohoro tanteraka ny mponina amin'ny fokontan'Ankadivato noho ny ataon'ny tovolahy iray marary saina ka mamono ireo olona mifanena aminy no sady manimba fanan'olona ihany koa. Fanadatiana vetrany. Ireto fiara ireto dia isan'ny niarany esetra nataon'ny tovolahy iray manodidina ny 520 taona izay tsy salama saina monina eto amin'ny fokontan'Ankadivato. Ny faran'ny herinandro teo no nisehon'ny fanimbana ireto fiara ireto izay niafara tamin'ny fifandonana teo amin'ilay tovolahy tsy salama saina sy ny tompon'ny fiara ary ny fokon'olona. Manao anandro ny fihetsehan'ny Adala an'ity tovolahy ity raha ny fitantaran'ny mponina ary sady mamono olona izy no manimba ny fanan'olon-tsotra ihany koa. Ny zavatra potika eo ihany fa efa nisy akizy efa saka victime mihitsy raha asako vonoiny tamin'ny hazo. Efa niatsona polisy ny fivondroana izy io miara-amin'ny mpianona filaminana ary matahotra amin'ny sambotra azy mitsoka mihitsy. Dia tamin'ny farany tamin'ny sabotsy lasa teo namotika zavatra izy zany ao anatin'ny fianakaviana zany le izy dia namotika zavatra izy niantso ny gendarme zay tsy anjaranay, niantso ny polisy tsy anjaranay, niantso ny BMS zay tsy misy gasoil, miantso ny rehetrarehetra zany dia hoe tsisy possibilité. Voatery zany ianao eto amin'ny tanàna tsy maintsy mandray andraikitra mba tsy hisian'le dégâts atao an'le adala. Hitanao fa misambotra adala zany tsy ohatran'ny misambotra mpangalatra tsotra, nisy ny avy nampangalatra mana-tsaina rehefa voasambotra dia tonga dia fatoranao dia vita. Fa misambotra adala na ianao matiny na izy ny matinao. Ka rehefa misambotra ianao dia tsy maintsy misy ny ratra zany. Fa ny problème amin'ny fiarahamonina misy ndray mitena fa misambotra azy ianao maratra anao izy dia misy ndray mitena ahoana ny droit de l'homme, fantako tsara ny ana droit de l'homme fa misambotra adala misy aforsa tsy maintsy ampiasaina ihany. Io adala io indraindray ny feo eno ampiasain'olona eto izy rehefa misy olona tsy tiany zareo itsy ty aty asio indray dia asiany zalahy. Izay ny tena problème. Very hevitra ny mponina ao Ankadivato noho ny fisian'ilay tovolahy voalaza fa marary saina. Zay zany efa niezaky ny hoe naka fepetra ho raisina zany efa voalaza teo sarotra be ho anay le maka fepetra fa le fepetra raisina zany tsy maintsy miaro ny tomobile ka ny zavatra mety hitranga zany raha vao tsy mandray andraikitra ny fanjakana hoe manala an'io adala io zay io mba fanananay fiainana efa sahirana dia na misy matin'le adala ny olona veto na le adala koa mety ho fatin'ny fokon'olona satria misy ny affrontement. Teo amin'ny efa taona izao no efa narasaina ilay tovolahy araka ny nambaran'ny fianakaviana akaiky azy. Taorian'ny nahafatesan'ny ray aman-dreny no nanomboka tsy salama ilay tovolahy no sady mandray zava-mahadomela ihany koa. Noho ny tsy fahampiany enti-manana izay manodidina ny 4 alina sy 1 hetsy ariary isam-bolana ny sarany, ny fitazonana azy dia efa indroa izao no navoaka ny fitoerana fitsaboana ireo manana aretina ara-tsaina anjana masina ilay adala. Nanomboka maty kelikely zany ny ray aman-dreny dia nanomboka mivadika le rikatra. Fa efa taona zay ray aman-dreny maty. Izy le manimba zavatsolona sy le manenjikolona zany fa tena mesika le adalany taratasy ary no amikodorona midira tany anjara-masina. Sosikevitra tolotry ny fokon'olona ny fampidirana azy eny amin'ny fitoerana fitsaboana natokana ho an'ny olona marary saina ka iantson'izy ireo ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny alalan'ny fiantohana ny fampidirana azy eny amin'izany fitoerana manokana izany.